Vao shampoing tia volo perry. Vaovao vao shampoing citron papaye sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vaovao shampoing, sardine Annie, Soka Vitre, manolatra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Mbola misy mangirana mikasika ireo mpiasana CM efatra sy ny mpiambina manokana ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Tsy nisy narahina ireo lalana rehetra tamin'ny fararaha-pitsarana natao hoy ny mpisolo vava ireo mpiasana CM ireo. Tsy fanaran-dalàna izay nikianiny ny KMF Knoe. Tsy tokony hitarika izany filoha-pirenena hoy ity fiarahamonim-pirenena ity fa tokony ampihavanina. Ny filoha era Jonary Mampianina izay nitsoaka ny fanontanian'ny mpanao gazety raha manontaniana momba izany androany. Tsy fahaiza mitantana sy nikitrana trano ireo rabangona ny antony tarika ny fatiantoko ny kompania mpitaterana ery Madagasikara. Isan'ny mpitantana nampiditrosan'ny ery Madagasikara amin'ny filoha-pirenena ankehitriny izay PCA-ny ery Madagasikara teo aloha. 4,20 miliara ariary mahery ny fatiantoka ny orinasa tamin'ny taona 2014 ary 3,50 miliara ariary ny taona 2014. Tsy hita mivaingana ny vokatry ny recapitalisation nataon'ny fanjakana na volamina miliara maro aza no efa natotona tao. Isanjato ny vola tokony aloha hanamboarana lalana simba eto amintsika ihany ny voalohan'ny fanjakana. Ity faran'izay tsy mbola nahaloa ny trosan'ny mpandrarara ratsolika. Ankoatr'izay, 900 mpanjakana no natokana ho an'ny fanamboaran-dalana. Tsy ampy amahana ny olona sy ny filàna eto amintsika izany vola natokany fanjakana izany. Mikorotana ireo mpianatra miditra amin'ny rafitra LMD amin'izao fotoana izao. Tsy nisy ny fepetra manokana ny raisiny anamorana ny fametrahana izany. Vokatr'io, misedra olana maro ny mpianatra na ara-potoana na ara-bola. Etsy ankilany, tsy misy vola manokana natokany fanjakana omena ny oniversite ampiarana ny système LMD. Manery mafy ny tsy maintsy hidirana amin'ity rafitra ity anefa ny fanjakana amin'ny taona 2024-2025. Any États-Unis, mitoy ny fidinana an-dalambe ho malialina nataon'ny mponina Ferguson manohitra ny valin'ny fitsarana manafaka madidio ilay mpitandro filaminana namonany Michael Brown. Ankilany, nilaza kosa ilay mpitandro filaminana androany fa namainty fidirana na fotsy mitovy ny fihetsika ny raisiny manoloana ny fampiasan-kery. Fihetsika izay nafaty Amerikanina mainty hoditra iray tany an-toerana ka natonga ny fihetsiketsehana mafy tahaka izao. Ny andindin'izay avy hatrany. Bon, inona no ataontsika gadao n'ity taona ity? Ny anaty ty tranquille, za koa manana tomobile. Na koa saribakolo mahafatifaty be. Tian'ny ankizy vavy kely ty a. Maty tsy mivo zany e, fa tsisy zavatra fa. Iza no monjy any dadabe Noely. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Koko zato isanjato. Vao Koko. Tsy miparitaka. Vao Koko. Tsy mandoto. Sady mora hoentina. Vao Koko. Azo antoko. Vao Koko. Tsara kalitao. Vao Koko.
tsy matahotra orana tsara ok ya mora ampiasaina Vao Coco tsara ho zaho zato ariary 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Tongolo voatetika, miavaka milk, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia. Ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Sarlalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Sarlalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Sarlalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur Eradonar Mapian, président de la République de Madagascar, Monsieur Kolo, Premier ministre, le ministre d'État chargé des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre des Travaux publics, le ministre du Transport et de la Météorologie, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, organise le Congrès malgache de la route et des transports, 5e édition, les 26, 27, 28 novembre 2014 au CCI Vote. Retrouvez des centaines de stands des opérateurs publics, privés, usagers des routes et des transports, des opportunités d'affaires, d'échanges d'expériences et formations sur la construction et l'entretien routier. Les meilleurs artistes du moment seront à l'animation chaque jour. Divers lots à gagner lors de jeux concours, entrée libre, route et transport pour lutter contre la pauvreté. Sponsor officiel, BIT Imo, Colas, BOA, Airtel, Total, SPAT. Partenaire officiel, Zidex, Technet Group, Sogia. Sponsor, Groupe Gigi, Henri Fraise et Fils, Materoto, Vivo Énergie, Juvena. Fantatrao ve fa ny kela no lasa vokatra fanorana voalohany ho an'i Madagasikara? Be dia be ny zavatra tsara ho fantatra momba an'ambady vy. Ny tombony ara-toe-karena ho an'i Madagasikara, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiahenan'ny lafiny sosialy. Raha mahaliana anao ary nahafantatra bebe kokoa an'ambady vy, tongava mitsidika ny varavarana misokatra etsy amin'ny Garasorano ny alarobia 3 ka hatramin'ny sabotsy 1 Desambra 2024. Tsy misy vidiana. Ny ray novambra ka hatramin'ny 1 Desambra, tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay. Mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga vaingana ary manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe. Fisarihana ny 1 Desambra, Baolay, ny tsara trano. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussat.
Ankasitrany ianao tomboka lasy tomboky vavy manjohy hatrany ny fahita lavitry ny Kolo TV miarabanoary manasina ho indray anaraka ny fampahalaam-baovao hatramin'ny farany fanambarana voaray minitra vitsy taloha ny namboan'ny fampahalaam-baovao avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'ny tianio ity fanambarana iombonana rehefa ny fanatona sy ny arandinika sy namakafaka ny raharam-pirenena ny fikambanana iarakisika ny antoko ny vahoaka aloha no andriana na avana ny vondrona ARD na Alliance pour la restauration de la démocratie ny vondrona VPM malagasy miaramiainga ary ny vondrona mapara dia mampatsiafa ny fifidianana izay ho filohan'ny repoblika ary mamafisina tamin'ny fifidianana sy lombavambahoaka na ny hono ny vahoaka malagasy ny safidiny dia midika ho famarana ny tetezamita sy ho firisonany amin'ny fananganana ireo rafitry ny repoblika fahaefatra mahatsapa fa tsy mifanaraka amin'ny fametrahana ireo foto-kevitra hijoroany ny repoblika fahaefatra ny fandrafetana ny teti-bola-panjakana 2024 satria dia nahena ny teti-bola tokony anjaran'ireo vondrom-paritra tsinjaram-pahefana izay lazaina fa isan'ny dingana iray hitondra makany amin'ny fampihavanam-pirenena tsy tantaratra noho izany izay teti-bola tokony anjaran'ny komina ny distrika ny faritra ny faritany anaovana ny asa fampandrosoana tsy voarakitra ao ihany koa ny teti-bola tokony ampiasaina amin'ny fametrana ny fandamina sy ny fitantanana ny rahara rehetra momba ny fifidianana izay ankinina amin'ny rafitra iray mahaleo teny eto amin'ny firenena commission électorale indépendante hito amin'ny andininy fahadimy tapany faharoa sy fahatelo ao amin'ny lalam-panorenana noho izany miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba nisy fantsiana maiky io lalana amin'ny feny teti-bola-panjakana 2024 io ametraka ny lalana amin'ny feny rafitra mahaleo tena mikarakara ny fifidianana commission électorale indépendante manao antsoavy ihany koa amin'ireo antoko fikambanana mpandrarara toe-karena fiarahamonim-pirenena ary ny vahoaka tsy vaky volo mba hanohy ny fifanankalozan-kevitra anarena ny firenena tao teto Antananarivo anio fa 5 Novambra 2024. Fa rehefa andresaka ny mikasika izay lalana amin'ny feny teti-bola-panjakana izay ihany sika raha ampitahaina ny tamin'ny taona 2024 raha isan-jato sisany vola alefa ho tantany ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana raha toka lany ny lalana feny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 andany be fahatany ity loi de finance 2015 ity veny solombavam-bahoaka sa tena hisy adihevitra marina eny Tsimbazaza manomboka raha ampitsy nodiny ny député ity lalana amin'ny feny teti-bola-panjakana ity matoa an-dahatsoratra Enikajarakoto Manantsoa. Hanara-dreny rano sa hijoro noho ny vahoaka ny fidy azy ny solombavam-bahoaka io no fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao ankehitriny tena ady hevitra sa ho saritsarina ady hevitra no hitranga eny Tsimbazaza manomboka raha ampitso mandrangaranga fa tsy hitsitsy ny député maro amin'izao fotoana izao raha toka efa mandeha indray ny lobbyinina samihafa fa handany ny lalàna momba ny teti-bola-panjakana amin'ny endriny ankehitriny ny mouvance ara-valomanana sy ny HUM tary ny député Vaovao hanao ahoana ny ady hevitra ny azo antoka aloha dia hoe nisy fotoana lavalava ny solombavam-bahoaka na ahafahana nandinika n'ity volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta ity hatramin'ny volana oktobra teo teboka maromaro no hotsipihina tsapa fa misy mifanipaka ny andininy eo amin'ny lalàna momba ny teti-bola io isan'izany ny andininy fa 720 sy ny andininy fa 500 ny iray milaza fa ireo fanampiana rehetra avy amin'ny fanjakana dia alefa any amin'ny fandaniana eo amin'ny fampandehanana ny asa sy ny teti-bola fampandrosoana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny iray kosa milaza fa tsy maintsy ny ministera piahy sy ny ministera ny teti-bola-panjakana no mamaritra ny programa pampandrosoana tsy karitra ihany koa fa tsy hita ao amin'ity volavolan-dalàna momba ny volam-panjakana ity ireo loharano ketra samihafa eny amin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana misongadina ihany koa ny fanontonana ny ampahany betsaka amin'ny vola ampiasaina ho any amin'ny ratsa-panjakana roa dia ny fiadidina ny repoblika sy ny ministera ny vola sy ny teti-bola izany hoe fampivangongona ny volam-panjakana no hita fa tsy fitsinjarana ny volam-panjakana hiatraika eny amin'ny vahoaka eny fotony tsy hita taratra ao amin'ity teti-bola-panjakana loi de finance 2015 ity ihany koa ny fananganana ny tahiry manokana ho amin'ny firaisan-kina na ny Fonds national de solidarité izay voafaritry ny lalam-panorenana ny fananganana azy izany hoe raha io andininy ho jerena dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ankehitriny ny loi de finance 2015 raha toka lany amin'ny endriny tahaka izao mazava ho azy fa tsy hisy asa fampandrosoana ho tanteraka raha toka lany io lalàna mifeny teti-bola-panjakana avy amin'ny gouvernement io raha ny hevitry ny mpahay toe-karena maro ahasa handany izany amin'ny endriny ankehitriny ve ireo solombavam-bahoaka raha toka lany tsy asym-panitsiana izany na asym-panovana ahasa hifanehatra amin'ireo vahoaka mpifidy azy ve izy ireo
tsy mbola nahazo ny fankatoavan'ny filoham-pirenena ve ny ampahany maro amin'ny andrininy eo amin'ity volavolan-dalàna momba ny volam-panjakana ity? Nahoana no tsy hitan'ireo mpanolotsaina azy fa mety ho oditra-kondro ho an'ny filoham-pirenena izany raha toa ka lany? Raha mandre ny vetin-dresaky ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia mazava fa misy andininy tsy ankatoavany ao amin'ity lalàna momba ny teti-bolam-panjakana ity. Hoy teo ny toy ny raharaha eny ny anteny miram-pirenena. Vaovao avy tsy mba zazahatrano tsy mbola nisy lalàna goavana no lanina teny amin'ny anteny miram-pirenena iray volana nanomboa ny fivoriana rahampitaona faharoa teny amin'ity androm-panjakana ity ny resaka fitsipaham-pitokisana izay nampalaza ny fizaram-bola ny teny nanamarika izany hatreto ankoatra ireo karazana rijan-dalàna sy ireo fivoriana samihafa nataon'ireo solombam-bahoaka Erinina Rabary no mitatitra ny mahakasika izay. Tsy arak'izay nanampoizany maro azy tsy namokatra ny fivorian'ireo solombam-bahoaka ray volana mahery izao. Ny herinandro voalohany ity fivoriana ity nalaza teny ny resaka motion de censure ny damatrahan'ireo solombam-bahoaka nikotrika izany. Tsy raikitra indray nefa izany taorian'ny resaka fizaram-bola sy ny fifandraisan-dahatra isan-karazany. Ankoatr'ireo lalàna momba ny tontolo iainana sy ny lalàna momba ny varotra tsy nisy na dia tolo-dalàna lehibe iray aza no laniana teny amin'ny anteny miram-pirenena. Isan'ny nandrasan'ny maro tamin'ity fivoriana ity anefa ny fandaniana ilay lalàna momba ny sata manokana Antananarivo, Sainte Marie ary Nosy. Ty volavolan-dalàna ity izay efa nandalo teny amin'ny filakevitry ny governemanta saingy mbola adihevitra eny amin'ny filakevitry ny minisitra treto. Tsy fantatra ihany koa hoe Roviana no tafiditra ao anaty lahadinika ity volavolan-dalàna ity. Rahampitso ihany koa vao hanompoka ny fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny fenitety-bolam-panjakana 2024. Lalàna izay tsy fantatra na isy adihevitra marina na olaninina tsy asiam-panitsiana indray. Inona ny tanjona ao ambadika izao fitarazoana izao? Iverina indray ve ny tamin'ny fivoriana tsara-potoana farany teo ny amin'ny fanaovana tery vaimanta ny fandaniana ireo karazan-dalàna noho ny fahateren'ny fotoana. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola misy mangirina ny mikasika ireo mpiasan'ny ACM misa efatra sy ny mpiambana manokana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanina tsy nisy narahina ireo lalàna rehetra tamin'ny raharaham-pitsarana natao mpisolo vavy ireo mpiasan'ny ACM ireo androany. Tsy fanarahan-dalàna izay nokiany ny KMF Kolo tsy tokony hitarika izany ny filoham-pirenena hoy ity fiarahamonim-pirenena ity fa tokony ho isan'ireo ampihavanina. Ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay nitsoaka ny fanontaniany mpanao gazety raha nanontaniana momba izany androany fanampanazavana. Tsy nohenona ireo varombelona tamin'ny fisamborana, tsy nisy toy nitsony ihany koa ny raharaham-pitsarana taorian'ny fisamborana ireo mpiasan'ny ACM sy ny mpiambina manokana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha ny vaovao nomen'ireo fianakavian'ny Jean-Marc Comba nefa vavolom-belona sandoka no terena iapanga azy. Toy izany ihany koa ireo mpiasan'ny ACM izay tsy ity orinasa ity intsony no mitory azy ireo raha ny fanazavana azo hatrany. Izany hoe nivadika antony ara-politika. Tsy fanarahan-dalàna izay no amafisin'ny mpisolo vava azy ireo androany. Nanao ihany koa zahay nangataka fahafanavonjy maika tany nivoan'ny fitsarana ny atsiranana dia hatramin'izao dia tsisy ninina fa dia tsy nekena le izy fa nilaviny. Izay zany ny zavatra mitranga. Hatramin'izao moa zareo mitaraina marary. Nisy grève de la faim nataony zareo teo. Le grève de la faim nefa ny marary zareo. Dia niteny mihitsy aho hoe ajanono grève de la faim fa matimaty fotsiny ao nareo fa tsisy mpijery. Ray volana izao ny azonana ireto olona 5 ireto tany Antsiranana voarohirohy tamin'ny fidiran'ny filoha teo aloha Ravalomanana marika teto Madagasikara no antony hitazomana azy ireo. Raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ny avy amin'ny KMF Kolo nilaza izy ireo fa tokony arahana ny lalàna rehefa fampiarana ny lalàna ny isamborana azy ireo. Fa satria le raharaha efa mandeha samy mitaraina moa zany ny fianakaviana amin'ilay fomba fitazomana tsy mifanaraka ny lalàna dia aminay zany hoe mangataka ny tompona andraikitra indrindra ny eo anivon'ny fitsarana sy ny ambaratonga mpitondrana voakasika rehetra zany mba hoe ampiatra zany anafagnana hoe inona ny zavatra tokony atao ny fanajana an'le hoe ny fepitaona hitazomana an'le olona amina zavatra anankiray ny fepetra fitazomana azy ny zo sy ny adidy le zon'olombelona zany. Noresahan'izy ireo ihany koa fa tsy tokony ho ny filoham-pirenena no hitarika ny fampihavana-pirenena ho an'ny KMF Kolo isan'ireo tokony ampihavanana ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ny ray aman-dreny FFKM ihany no heverinay fa afaka hitarika zany satria misy antony hoe raha resaka fampihavana zany dia hoe izy no afaka ampihavana ohatra. Tsy maintsy olona ekeny rehetra mampihavana zany. Misy resaka mandeha ihany koa moa le hoe ny filoham-pirenena amperinasa Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery no tokony hitarika azy satria tsy voakasika amin'ny atao hoe resaka fitantanana teo aloha. Marina tokoa zany hoe
tsy filoampanjakana izy na filoampirenena teo aloha fa azadinoana fa efa tompona nraikitra teo ny fitondram-panjakana izy nandritra ny teteza mita nydikan'izany anisan'ny efa mpitondra ihany na dia tsy tompona nraikitra voalohany ara. Misy mihainy ve ny fiarahamonimpirenena eto amintsika tsy nentina maly kosa ny filoampirenena raha nanontaniana mikasika ity raharaha momba ny fampihavanam-pirenena ity. Tena ilazako hoe izao tena resaka fampihavanana mbola tantara mitoy ny momba ireto mpiasan'ny ACM efatra sy Jean-Marc ireto hatreto. Raha mbola hiandry ny fampihavanam-pirenena ny fandinihana ny momba azy ireo, izany hoe tsy ho tafavoaka any am-ponja mialoha ny farany ity taona ity ireto farany. Aiza hoe izany fanajana ny zon'olombelona, aiza hoe izany koa ny fampiarana ny tany-tandalana izay nilokalokany ireo mpitondra ankehitriny. Inona ny tiany filoampirenena ambara tapitra tanteraka ve izany ny fiarahana eo amin'ny HVM sy ny mapara raha efatra amin'ny nahavitan'ny fifidianana nanomboka vaky ny aty teo amin'ny roto tatreto mbola mitoy ny fifampiantsina eo amin'ny ireto vondrona politika roa ireto eny amin'ny fandraisam-pitenenina maro samihafa androany nanamafy izany fisitahana amin'ny mapara izany ny HVM tamin'ny alalan'ny kabary nataon'ny filoampirenena nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny kongresy ho an'ny lalina sy ny fitaterana. Efa manamboatra ny RN6 eo ambanja makany Diego. Efa manamboatra ny RN13 amin'ny lalana Ius makany Farady fahiny. Efa manamboatra ny RN12 amin'izao fotoana izao Vangandrano makany Farady fahiny. Efa manamboatra isika amin'izao fotoana izao lalana maro izay nandrasanareo avy any amin'ny faritra. Tanysaina teo ny RN5, ny RN43, ny RN5 dridridrindra le Ariambilibe Voemara efa nambarako amafisiko reny lalany fihavanam-pirenena tompokasy. Tsy teny tsontsika hoe iny lalana iny fa ny lalana efa manomboka androany ary mbola toizantsika fanambarana an'izany. Fa hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika tsy fahaiza mitatana sy ny kiatrikatra an-trano ireo raha-bangona ny antony tarika ny fatiantoky ny kompani pitaterana Air Madagascar manodidina ny 9.20 miliara ariary ny fatiantoky ity orinasa-panjakana ity tamin'ny taona 2024 ary 3.50 miliara ariary tamin'ny taona 3.24 tsy hita mivangana ny vokatry ny ireo kapitalizasion nataon'ny fanjakana na vola amina miliara aza no nantanterahana izany vita omaly ny fivorimbe ara-potoana nataony teo anivo ny fitatana ny Air Madagascar ny andindin-javatra. Nanterina eo amin'ny fitatana ny Air Madagascar i Henri Raparinjaka taleny kabinetra ny filoampirenena ary mpisolo vava ny Air Madagascar teo aloha. Izy no misolo toerana ny Era Jonarmapianina ao amin'ny filakevim-pitatana ny Airmad. Nosoloana Andramatoa Nicole Andrianarivison ny toerany Mamravatomanga. Naterina ihany koa ny mahampikambana ny Orlando Robemanana izay tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana. Hoay izay ty orinasa ity manomboka eto. Fantatra fa mibabitrosa be ny Airmad tato anatin'ny rotoana farany. Raha nanomboka ny anazava ny lalakombany ty orinasa ity tamin'ny taona 2020, fotoana izay nisokafa ny sidina miazo ny Azia, nitombo hatrany fatiantoko ny orinasa teo anelanela ny taona 2020 sy 2020. Vola mitetina 7.30 miliara ariary no very vokatry ny firobaroabana sy ny kaporaraka. Minimikipy ireo tompon'andraikitra ambony manoloana ny fitanganana ireo vola mivoaka ao amin'ny orinasa. Ohatra amin'izany, ny volana alohan'ny Air Madagascar tamin'ny orinasa Aero Safety and Environment Consulting izay natratra hatrany amin'ny 7.7 euro na 2 miliara ariary teo anelanela ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Noentina nandoavana karaman'olo tokana izay tsy iza fa ny tale jeneraly ny ACM ankehitriny James Andrianalso ny 3.3 euro tamin'ny vola io. Endrika kiatranao hafa ihany koa ny volana alohan'ny orinasa nanakaramana ny mpisolo vava ny Air Madagascar Henri Raparinjaka izay tsy iza fa tanakavana ny filoampirenena ankehitriny. Araka ny antota taratasy teo ampelantana ny lettre de l'océan Indien natratra 5.4 euro ny honoraire niraisiny tamin'ny taona 2020. Nahoana ny jerem-potsiny ireny toejava-misy ireny. Fa ankoatran'ireo, paikady sy mahomby ihany koa ny fanokafana zotra vaovao kanefa tsy ampy ny fiaramanidina eo ampelantana ny orinasa.
mandrangaranga kehitriny ny famerenana ireo airbus roa sy ny fampidirana fiaramanidina hafa. Vola be ny miasa amin'ireny dia vola be ny tombom-batra tokony ho azo raha mandeha araka ny tokony izy ny fitantanana. Mipetraka fandinina kehitriny hoe tokony navao ny fitaovana ampiasainy ve izy. Fanontaniana mipetraka ary dia hoe rehefa mbananao kajikajy ve ary ny tompona andraikitra hoe mahaleony sarany ve ny vidiny raha ohatra ka mividy vaovao na mitazona nefa eo fa manao entretien araka ny tokony izy. Iny aloha dia anankiray efa tsy ekena sarotra be ny alantsika ao anatin'ilay lista be raha mbola mijanona amin'izay zavatra izay ihany fa rehefa tapa-kevitra tanteraka hoe anavao dia avozana tanteraka dia avozana koa ny fomba fiasa miaraka aminy. Fiaramanidina izay malaza ratsy amin'ny fandaniana kérosène no nifatohan'ny safidin'ny kompania. Dia mbola tetikady sy aombindray ve no manangasanga kehitriny izavy ireo mahazo tompony amin'ny fatiantoko ny orinasa Air Madagasikara. Mety ho azo verina ve ny sy ny audita mahaleotena ahafantarana ny tena marina momba ity orinasa ny fanjakana ity hatramin'ny 490 isanjato. Vaovao ny fifamoivoizana an-tanety kosa indray 10 isanjato ny vola tokony aloha namboarana ny lalana simba eto amintsika ihany no voalohan'ny fanjakana vola mitetina 420 faingo 9 miliara ariary amin'ny vola manokan'ny fer natokany hanamboarana ny lalana ny taona 2024 vola izay niraisan'ny banky afrikana ao amin'ny fampandrosoana anjara. Ankoatr'izay 9 isanjato ny teti-bola mpanjakana natokana ao amin'ny fanamboaran-dalana tsy ampy amahana ny olana sy ny filana eto amintsika nefa izany vola natokany ny fanjakana izany. Sakany eo amin'ny fitsinjarana teti-bola eo ampelatana fanjakana tsy fahafahana mandonitrosan'ireo mpandraraha ara-tsolika. Vokany 10 isanjato ny teti-bola hoentina natanterahany tetikasa asa-panamboaran-dalana ihany no voarain'ny fer amin'ny taona 2024. Marina fa isaky ny vidy solikitsika dia misy vola miditra ao anatin'ny kitapo-bola fer. Kanefa ananany pétrolier vola fanjakana tsy navolo vola fanjakana tsy navoloa an'ireo pétrolier rehetra ireo. Dia manoloana izay zavatra izay dia tsy nandoha vola mihitsy le pétrolier zany fa resahana ihany izy dia manao prévision kely izy hanao calendrier kely satria nanao calendrier koa fanjakana tany aminy. Kanefa jerevantsika fa raha ohatra mbola misy io problème na délestage io dikan'izany mbola tsy navolo vola le jiramasa ny tsika zany dia mbola tsy voavazany ny vola mitetina 2.20 miliara ariary no natokany fer ho amin'ny fanamboaran-dalana ny taona 2024. Nahatratra amin'ny 420.9 miliara ariary zany ny taona 2024 ny ampy ny fanampiana nataon'ny banky afrikana ho amin'ny fampandrosoana. Noho ny tsy fahampian'ny teti-bola avy amin'ny fanjakana, voatery metehatra ampamady vola Madagasikara eo amin'ny lafin'ny asa vaventy. La proportion des enfants scolarisés dans les zones du projet a augmenté de 59. Ny tombo 720 faingo 100 ny tahan'ny fampidirana ankizy an-tsekoly tany amin'ireo faritra nanamboarana lalana raha 720 faingo 400 izany tany aloha. Tao amin'ny sehatry ny fahasalamana ny atsara ihany koa ny fanatomana tobi-pahasalamana nanomboka ny taona 7 hatramin'ny taona 12 noho ny fahatsarany lalana hatrany. Vouloir imputer cela à la seule réhabilitation de la route du projet. Tsy mbola vaovao ny olona fanamboaran-dalana amin'ny taona 2024. 9 isanjato ny teti-bola mpanjakana ihany no natokany fanjakana ho amin'ny ministera ny asa vaventy raha toka mahatratra 70 isanjato izany any Congo. Fotoana ahafana mandinika ny anovana izany ny fisian'ny hetsika toy izao raha nambarany solombavam-bahoaka iray. Teny ministra ny asa vaventy teo dia hoe raha nametraka fanontaniana izay solombavam-bahoaka tamin'ny heriny tamin'izy nandalo ny gouvernemanta no nandalo tao anivon'ny parlemanta dia ny 70 isanjato na 520 isanjato resaka momba ny lalana ny fangatahana tao ny resaka tena miteny anareo fa io ane mandalo ane zany resaka ataontsika hoe dalo mandalo ane zany ataontsika hoe pesta tsy hoe sanatria manambany an'izany mandalo zany atao hoe valala sy ny karazany fa ty resaka lalana ity tsy azotsika elana. Na ny lalam-pirenena na ny lalan'andrenivohitra samy mampitarana maro ny fahasimbany antony izay mitarika ny fitohanana fiara. Efa andalam-pikarakarana amin'izao ny tetikasa fanamboarana ny autoroute mampitoa ny Avoloa sy Ivato. Nisy fivorinany raha ministera sy ny fondro eropeana ny tolakandro io, mpandraraha espaniola ny fantatra fa hanatanteraka izany tetikasa izany.
Vaovao ny fifamoivoizan'izay hatrany efa antitra sy tsy mifanaraka amin'ny fototrevitra sa misy eto amintsika intsony ny lalàn'ny fifamoivoizana ampiasaina eto raha nambara ny ministeran'ny fitaterana androany isan'ny miteraka lozam-pifamoivoizana eran'ny lalana ny tsy fanajana ny lalàn'ny fifamoivoizana sy ny aratsin'ny lalana itsy andanin'izay vao manomboka amin'ny fanamboaran'ireo lalana ratsy simba ireo ny ministeran'ny asa vaventy ny fahavaratra ny efa manomboka fanatediana. Tamin'ny taona 1379 ny lalàn'ny fifamoivoizana ampiasaina eto Madagasikara hatramin'izao. Vokatry ny fivoarana teo amin'izay tontolon'ny fifamoivoizana izay nefa tsy nifanaraka intsony amin'ny zava-misy ankehitriny izay lalàna izay. Hatreto tsy mbola nisy ny fanavaozana izany. Mbola eo ampananganana lalàna vaovao ny ministeran'ny fitanterana amin'izao fotoana izao. Maro ihany aloha izany ireo le ataontsika hoe adidy mpitondrana navoaka zany taorinan'izay mba ahafahana manaraka ny toetrandro ohatrandreny hoe tsy maintsy manao fehikibo ohatra hoe les ceintures de sécurité reny zao hoe tonga ny finday dia hoe tsy azo atao mitondra fiara amin'ny finday sady mampiasa finday reny zany zao dia ataontsika efa fiovana nentina reny moa zany dia ho tafiditra anatin'ny code de route ka nanao zany étude vaovao mihitsy ny ministera zany nandritra amin'ny fotoana naharitra fa tsy hoe maika efa nandritra ny taona vitsivitsy zany zay vao vita ny étude. Isan'ny olana voalohany mampitombo ny lozam-pifamoivoizana ny tsy fanajana izay lalàn'ny fifamoivoizana izay raha nambaran'ity tompona andraikitra ity hatrany. Rehefa tafatsangana sy ilany ananivon'ny antenimera-pirenena izay volavolan-dalàna izay, tsy maintsy iroso amin'ny fampiofanana ireo mpitondra fiara indray ny ministera. Etsy andanin'izay, isan'ny olana voalohany miteraka izay lozam-pifamoivoizana izay ihany koa ny aratsiny lalana. Lalam-pirenena maromaro hatreto ny efa manomboka ny fanamboarana izany. Agnatin'ny lalana tsy maintsy resahana mazava loatra ny lalana rehetra ny commune fa agnatin'izany ihany koa ny RN5, RN5A, RN44, RN31, RN32 efa fantarana jiaby. Fanamboarana maharitra ve no atao sa vony sy tavanandro ihany? Efa manomboka ny fotoam-pahavaratra, izao nefa vao manomboka ny asa araka ny nambaran'ny ministry ny asa vaventy hatrany. Rahoviana no vita ireo lalana ireo. Rahoviana ihany koa no tafatsangana izay lalàn'ny fifamoivoizana vaovao izay. Faraky ny fanambaranao teo no sokafan'io marain'io teny amin'ny CCI Vato ny kongresy fahadimy mikasika ny lalana sy ny fitaterana eto Madagasikara. Isandinian'ireo mpandray anjara amin'ity kongresy ny fikojakojana sy ny fanamboarana ny lalana ary ny momba ireo lalàna mifehy ny fifamoivoizana ahafahana mampandroso aingana ny firenena ny amin'izay fifamoivoizana izay ahafahana mampandroso. Antony anamafisa ny fitondrana ny fiara-miasa ny fanjakana sy ny tsy miankina na ny 3P izany fikojakojana ny lalana izany ahatra 3 andro ny kongresy ho hiteny antoerana ireo trano efa nipisehatra amin'ny fitaterana toy ny mpandrararatsolika sy ireo nasa lehibe mpamboatra ny lalana. Fa eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray moka fanambarana io marain'io ny mahasoivo ny firenena Rosiana eto Madagasikara mandrara ny teratany Rosiana hiditra eto Madagasikara no votoatiny ity fanambarana ity. Anton'izany ny fisiany aretina peste eto Madagasikara. Raha ny fahitan'ity mahasoivo vahiny ity ny aretina dia mety hisy fiantraikany amin'ireo vahiny tonga mitsidika mandalona amin'ny toetra mandritry ny fotoana voafetra eto Madagasikara. Io aretina io ka anton'izao fandraisan'izy ireo izao fepetra izao. Tranga iray izay mampatsiahy indray ny aretina peste misy eto Madagasikara ankehitriny ny fihetsikity firenena lehibe ity raha toka milaza ny eto Madagasikara fa efa voafehy izany aretina izany araka ny fanambarany Kolo tahaka ny fanambarany mahasoivo vahiny ity fa tsy mbola voafehy io aretina peste io ary omen'izy ireo torohevitra tsy ho tonga eto Madagasikara ireo mpiray-tanindrazana aminy. Faraky ny fanambaranao tany anatin'ireo lohatenim-baovao eo amin'ny pejy fampianarana mikorotan'ireo mpianatra miditra ao amin'ny rafitra LMD amin'izao fotoana izao araka ny fanadidina nataonay avy hatrany dia totona tsy maintsy arahan'ny mpianatra ity fomba fianarana ity saingy tsy nisy ny fepetra manokana noraisina anamorana izany. Vokatra izany misedra olana maro ny mpianatra na ara-potoana na ara-bola fantatra ihany koa androany fa tsy misy vola manokana toka ny fanjakana omena ny université ampiarana ny système LMD manery mafy ny tsy maintsy idirana amin'ity rafitra ity anefa ny fanjakana amin'ny taona ho avy fanadidina. Tsy mbola hita soritra eny Ankatso ny fahavonona ny rafim-pampianarana Andriamanontolo ny fomba fampianarana LMD. Samy mila vola avokoa na ny mpampianatra na ny mpianatra na ny université amin'ny fampiarana ity rafitra LMD ity. Mila manana fitaovana mifanaraka amin'izany université mba hanatanterahana izany raha tsy ilaza afa-tsy ny fampitaovana ny sekoly amin'ny lafiny informatika. Tsy misy anefa ny vola hanatanterahana izany. Tsy misy ny hevitra avy amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny
midina zany a makaty amin'ny toeram-pianarana sy ny faculté isan-karazany. Eo amin'ny fampiarana azy no mandringa ny fampiarana ny LMD. Ny tsy fampiny ny volam-panjakana mihitsy ampanaovana ny LMD no tena fototra, fa ny fandrindrana azy hoe mivadika semestre, mivadika misy anjara mpianatra be dia be, dia rafitra LMD mihitsy zany. Fa ny fampiarana azy amin'ny tsy fisian'ny volam-panjakana no tena olana eo fampiarana ny LMD. Ankoatr'izay mila manana fomba fampianarana vaovao mifanaraka amin'izay ny mpampianatra. Raha apahatelo ny fampianarana ihany no omeny ny mpampianatra fa ny roa apatelony dia fikarohana sy fanajejiana ataon'ny mpianatra avokoa. Raha ny fantatra nefa tsy ampientin'ny mpianatra anao io fikarohana io ny vatsim-pianarana omena azy ireo, vatsim-pianarana izay nisondrotra 100,000 tsy mifanaraka amin'ny rafitra LMD. Raha tsy ahivina dia anisan'ny nampitokona ny mpianatra teny votovorona tamin'ny sabotsy farany teo ny tsy fanekeny ity rafitra ity, rafitra izay mbola tsy mety amin'izy ireo. Ezahana zany ohatrany hoe mba ho autonome le mpianatra. Dia ny mpampianatra zany tokony araka amin'izay koa izy hoe ny fikarohany tokony mivoatra foana zany ao anatin'izay mba ahafahana mampita ny fahalalana. Ny mpianatra koa zany tokony araka amin'izay koa zany io zany tsy tokony atao blocage le hoe aiza zany internet ahafahana fa hoe miainga amin'izay zava-misy eo zany tsika. Dia ino no ezahan'ny mpianatra zany hoe hitadiavana ny hoe zavatra takin'ny mpampianatra zany mba haiko zany le mpianatra isadapte amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao fa tsy. Na ireo mpandrarany université aza mbola manontany tena momba ny fampiarana ity rafitra LMD ity. Iroso marina amin'izany ve isika eto Madagasikara, efa hatramin'ny taona 2024 no niomanina tamin'izany saingy hatreto LMD saritsara no hita eny amin'ny ambaratonga ambony. Tsy mifanaraka amin'ny fitaovana sy ny fotoana ananan'ny mpianatra ny zava-misy. Mitombo ihany koa ny vola ilain'ny mpianatra amin'ity rafitra ity ny vatsim-pianarana nefa tsy hisy fiovana ankoatra ilay fisondrotana 100,000 izay efa raisin'ny mpianatra ankehitriny. La fomba voaafaka sahy indray manomboka ny fety eto Antananarivo ary ireo ankizy no azo ny anjarany voalohany amin'izany salon des jeux et des jouets etsika iray natokana indrindra ho an'ireo ankizy herintaona hatramin'ny 17 taona izay ho tanterahana ny 9 sy ny 7 desambra ho avy izao ao amin'ny Coliseo Matsunjombe trano eva 7 no hita ao, 20 mikasika ny akanjo sy ny kilalao, 4 kosa mikasika ireo fampisehoana samihafa na animation ary 13 trano eva momba ny sakafo isan'ny ampiavaka ity etsika ity ny fisin'ireo mpilalao anatin'ireny horonan-tsary amin'ny endriny mitovy amin'ny tena izy maro isan-karazany reny toa ny Princesse Sophia sy Flash McQueen. Fanampanazavana. Etsika manokana ho an'ny ankizy izy io, izany hoe fampilalaovana ny ankizy mandritra 2 andro manontolo dia azo fahapo daholo ny ankizy manomboka amin'ny 2 taona ka hatrany amin'ny 19 taona 17 taona dia mahazo anjara daholo amin'io. Tsy diso anjara ihany koa nefa ndray aman-dreny mitondra ny ankizy ao amin'izany fotoana izany. Misy ny stand izay ivarotana kilalao, akanjo an'ny ankizy, cadeau ho an'ny krismasy satria efa manakaiky moa zao ny krismasy nefa ny tena zava-dehibe ihany koa dia ny animation ary amin'ny fotoana io dia ny professionnel ny animation rehetra eto Antananarivo no tonga ao ampilalao ny zanantsika. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray ny Etazonia mitony ny fidinana an-dalambe ho maly alina nataon'ireo mponina Ferguson manohitra ny valin'ny fitsarana manafaka madiodio ilay mpitandro ny filaminana namola ny Michael Brown nankilany. Laza kosa ilay mpitandro ny filaminana androany fa namainty fiodirana na fotsy mitovy ny fihetsika noraisy manona ny fampiasan-kery izay natao tamin'ny fihetsika izay nahafaty Amerikana mainty hoditra iray tany an-toerana ka nahatonga ny fihetsika-tsehana mafy tahaka izao. Fa tamin'ity anio ity minitra vitsy talohany nanomboany izao fampahalalam-baovao izao nisy ny fanambarana iombonana izay niraisan'ny vondrona politika maromaro rehefa nifanatona ka niaran-dinika sy namakafaka ny raharaham-pirenena ny fikambanana hiarakisiky ny antokony vahoaka aloha no andrianina na havana ny vondrona ARD na Alliance pour la Restauration de la Démocratie, ny vondrona VPM Malagasy Miaramianga ary ny vondrona Mapara dia mampatsiafa ny 50 izay ho filohan'ny Repoblika ary no mamfisina tamin'ny 50 sy ny mbambahoaka
na neony ny vahoaka malagasy ny safidiny dia midika ho famarany tetezamita sy ho firisony any amin'ny fanangana ireo rafitry ny repoblika fahaefatra. Mahatsapa fa tsy mifanaraka amin'ny fametrana ireo foto-kevitra hijoroany ny repoblika fahaefatra ny fandrafetana ny teti-bola-panjakana 2024 satria dia nahena ny teti-bola tokony anjaran'ireo vondrom-paritra itsinjara-pahefana izay lazaina fa isan'ny dingana iray hitondra makany amin'ny fampiavanam-pirenena. Tsy tantaratra noho izany izay teti-bola tokony anjaran'ny komina ny distrika ny faritra ny faritany anaovana ny asa fampandrosoana. Sy varakitra ao ihany koa ny teti-bola tokony ampiasaina amin'ny fametrana ny fandaminana sy ny fitatana ny raha rehetra momba ny fifidianana izay ankinina amin'ny rafitra iray mahaleo tena eto amin'ny firenena na komision elektoraly independante hito amin'ny andininy fahadimy tapany faharoa sy fahatelo ao amin'ny lalam-panorenana. Noho izany miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba hanisy fantsiana maika io lalàna mifeny teti-bola-panjakana 2024 io mba hametraka ny lalàna mifeny rafitra mahaleo tena mikarakara ny fifidianana na komision elektoraly independante ary farany. Manao antsoavy ihany koa amin'ireo antoko fikambanana sy mpandrarara toe-karena ary fiarahamonim-pirenena sy vahoaka tsy vaky-volo mba hanohy ny fifanankalozan-kevitra anarenana ny firenena. Fa iray volana nanomboa ny fivoriana ara-potoana faharoa tsy mbola nisy lalana goavana no lany teny anivo ny antenimera-pirenena raha toka rahampitso no hodinina ny lalana mifeny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 tsy tokony hitarika ny fampiavanam-pirenena fa tokony ho isan'ireo ampihavana ny filoha Erajonary Mampianina raha ny hevitra ny avy ao anivo ny KMF Knoe. Isan'ny mpitantana napiditrosan'ny ery Madagasikara ny filoha-pirenena Erajonary Mampianina izay filohan'ny filankevim-pitatana ity orinasa-panjakana ity ary farany 100 vola tokony aloha anamboarana lalana sy eto amintsika ihany no voalohan'ny fanjakana. Dia izay koa no entina mamarina ny fiarahana tamin'ity anio ity saorina hatrany ianao nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany rehefa avy eo narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Vao shampoing, si vous le payez. Vaovao, vao shampoing citron, papaye mixement, amin'ny sachet tavoahangy.